mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ty talata fa efatra ny volana jona ity ny bokin'ny mpanjaka toko faharoa, mpanjaka faharoa toko faha-18, mpanjaka faharoa toko faha-18 andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito no mofinaina riavako amin'ny anaran'i Jesoa. Ary naharandray izany Ezekia mpanjaka dia nandritra ny fitafiany sady nitafy lamba fisaonana ka lasa niditra tao an-tranon'i Jehovah. Ary izy naniraka ny Elekima lehiben'ny tao an-dapa sy Sebina mpanoratra ary ny lohan'ny mpisorona samy mitafy lamba fisaonana akany amin'ny Isaia mpamina zanak'i Amozy. Ary ireo taminy izao no lazainy Ezekia: andro fahoriana sy famaizana ary fanalam-baraky ty andro ty, famby ao am-piterahana ny zaza nefa tsy misy hery hiterahana azy. Angamba horen'i Jehovah Andriamanitra ihany ny teny rehetra nataon'ny Rabosake izay nirahin'ny mpanjakany Asiria tontolo hiaika an'Andriamanitra velona ka mba hovaliana izy noho ny teny izay varen'i Jehovah Andriamanitra. Koa aingo ny fivavakao hamonjy izay mbola sisa. Dia nakany amin'ny Isaia ny mpanompon'i Ezekia mpanjaka ary hoy Isaia taminy: ambarao amin'ny tomponareo hoe izao no lazain'i Jehovah, aza matahotra ny teny efa renao, dia izay nanompany retsy ankizilahin'ny mpanjakany Asiria iretsy aho. Fa indro izao efa anisy fanahy ao anatiny ary haresiosio izy ka hiverina ho any amin'ny taniny dia ataoko lafin-javatra any an-tany izy. Ray Masino manomasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny herin'ny vavaka no tsapa amin'ity mpanjaka faharoa toko faha-18 ity. Ny herin'ny vavaka na ny fiasan'ny vavaka. Raha toa ka miverina kely amin'ilay zavatra nitangotsika dia ny mpanjakan'ny Asiria dia tia hanafika ny akan'i Joda. Ny fanjakana avaratra moa efa simba rahateo, efa ravan'ny Asiria. Fanjakana Asiriana dia io ny fanjakana Asiriana fa naherisetra handrava indray hakan'i Joda. Ary dia tonga i Rabosake izay nanao teny mahery tamin'ny Ezekia mpanjakan'i Joda. Ino nataon'i Ezekia rehefa na io izay fiantsinany mahery nataon'ny mpanjakan'ny Asiria tamin'ny alalan'ny Rabosake izay? Ino nataon'i Ezekia? Tojo tsy afaka hiady amin'ny fanjakana Asiriana izy. Raha toa ka ny habeny amin'ny fifandanja-kely fotsiny dia tsy afaka hiady amin'ny fanjakana Asiriana izy satria sady matanjaka, no nanan-karena, no be miaramila, no nanana ataontsika hoe ny hery rehetra hoenty mandrava sy manapotika ny fanjakan'i Joda ny fanjakana Asiriana. Kely dia kely mihitsy raha mitahan'ny fanjakana Asiriana ny fanjakan'i Joda. Noho izany dia tsy dia tena nieritreritra loatra hanohitra mikery ny fanjakana Asiriana ny Ezekia mpanjaka eto, fa lasa kosa nidodododo tady hevitra tamin'Andriamanitra ny vavaka. Ary dia ao anatin'ity andiny vitsivitsy eo raha-piatanatsaina ity dia ahitantsika izany herin'ny vavaka nataon'ny mpanjakan'ny Joda dia Ezekia mpanjaka izany. Mahita lafin-javatra vitsivitsika telo na efatra izay mifantoka amin'izany vavaka Ezekia izany. Voalohany indrindra dia ny atao hoe vavaka moa izany. Ny vavaka dia misy karazany, misy ny vavaka fisaorana. Tsy dia tena karazany hoe misaraka koa anefa izy io. Satria mantsika rehefa mivavaka dia avahantsika eto vavaka fisaorana, eto vavaka fangatahana, tsy zavatra misaraka na cloisonné na zavatra misy efitrefitra tahaka izany akory ny vavaka. Fa fandaminana mety ataontsika fotsiny ihany izany amin'ny lafin'ny litorjia na amin'ny lafin'ny fandaminana. Fa ny vavaka dia tsy hoe teny akory
ka hoe avahanao tahatahaky ny kabarina dinidinika atao amin'Andriamanitra ka dia misy alamina sy zavatra tahaka tsy de tena zay loatra ny vavaka. Marina fa teny izy, marina fa ilaina ny resahana amin'Andriamanitra amina zavatra hoe mirindra satria zavatra litorjika fa tsy de voatery amin'izay endriny zay loatra ny atao hoe vavaka. Ny vavaka tsy inona dia zavatra fifandraisana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia tsy hoe amin'ny alalan'ny teny fa amin'ny alalan'ny fiainana. Ny maha-kristianina dia fiainana ary dia izay fiainana izay no mampifandray antsika amin'Andriamanitra. Ka ny vavaka dia tsy voatery hoe teny mirindra iny eo mazava ho azy mety atao ihany zany fa ilay hoe fifandraisana amin'Andriamanitra. Izay fifandraisana amin'Andriamanitra izay no mibaiko ilay zavatra lazaintsika. Ilay fifandraisana amin'Andriamanitra izay no mibaiko ny teny izay lazaintsika amin'Andriamanitra. Dia eto ary dia ialana ny mety eritreritra manao hoe misy satria misy olona indraindray dia manao hoe ndreto misy fanalahidiny atao hoe vavaka ka ny vavaka tsy zavatra ohatrany hoe formule magika tsy ohatr'izany ny vavaka ka hoe misy teny manokana entina mamano fon'Andriamanitra na misy fanalahidy manokana amin'ny vavaka ka atao an'izao de miova ny fon'Andriamanitra. Tsy ohatr'izany zany ny vavaka, tsy manana hery majika tahaka izany, tsy nataon'Andriamanitra nanana hery majika ka ho baikotsika tahaka izany Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny ataontsika. Raha izay dia tahaka ny sampy izy sanatria tahaka ny atao hoe nataony Ntaolo randrindray randrindreny na hoe agrabarababradabramo fiteny tsy ohatr'izany zany, tsy zavatra ohatr'izany ny vavaka. Tsika tsy mino hoe vavaka manana hery majika, tsy ohatr'izany hoe hery mahagaga, tsy izay fa ny vavaka dia fifandraisana amin'Andriamanitra, fifandraisana am-po amin'Andriamanitra. Ka ialana ny mety satria misy karazam-pampianarana be dia be hitantsika ao anatin'ireny tambajotra ireny reto fanalahidy dimy mivavaka, ny tenitenenina rehefa mivavaka, ny zavatra tandremana rehefa mivavaka. Mety ho diso daholo arangely vavaka tenenina hoe manazava ny Saint Paul amin'ny Romanina 9 hoe mety ho diso arangely vavaka, mety mibadabada azangely vavaka. Tsy tokony salasala mihitsy tsika ny amin'ny vavaka, tsy afaka mitsara ny vavaka raha anona ho marina tsika na hitsara ny vavaka raha anona ho tsy henon'Andriamanitra fa satria fifandraisana izy Andriamanitra ihany no mahafantatra hoe mahana fifandraisana amiko ity mpivavaka ity na tsy. Fa izay torolalana mentsika eto fotsiny ihany dia ny toe-panahy izay no azo horesahantsika eto, tsy ilay vavaka amin'ny mahateny azy fa ilay toe-panahy n'ilay mpivavaka. Izay no horesahina amin'ity mpanjaka 2:20 ity. Tsy ilay teny zany fa ilay toe-panahy, ilay toe-po, ilay toe-tsaina mivavaka. Dia ny zavatra tsapanao voalohany raha ohatra ka ao anatin'ny ady sarotra ianao mangataka ny fikarovan'Andriamanitra, mangataka ny famindrampон'Andriamanitra, mangataka ny fitarian'Andriamanitra dia ny zavatra voalohany izay asehony bokin'ny mpanjaka dia ilay fanetretena. Mazava ny teny andiny voalohany dia nandritra ny fitafiny sady ny lamba sady ny tafy lamba fisaomana, nandritra ny fitafiny. Fomba fanao teo amin'ny jiosy ilay teny hoe nandritra fitafiana. Fitafiana mpanjaka io resahantsika io, fitafiana lafo io, fitafiana miady io, fitafiana fanaona olona ambony io. Ny kiariny Ezekia zany izay toy ny milaza hoe tsy famoizam-po fa tena milaza fanafoana tena. Izany hoe lay akanjon'ny mpanjaka eny aminy nesoriny, lay aja mamboninany zany dia toy ny foanany teo anatrehan'ilay fangatahany, teo anatrehan'ilay faniriany. Izany hoe tsy izy mpanjaka no manatona an'Andriamanitra, tsy izy amin'ny mahampanjaka azy fa izy izay feno fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy manatona an'Andriamanitra ao anatin'ny fieritreretana ao ambonina, ny fieritreretana ao tsara fa manatona an'Andriamanitra ao anatin'ny fanafoana tena ho tsinontsino. Miavaka zava-dehibe ary ny asehon'ilay toe-panahy, zava-dehibe no asehon'ilay toe-panahy, ilay toe-tsaina, ilay toe-po amin'ilay vavaka eto. Dia izao Ezekia manetry tena. Ny toe-tsaina izay ity bokin'ny mpanjaka ity izay ho takatritsika ny hoe ny fifandraisana amin'Andriamanitra
ny fifandraisana akasitran'Andriamanitra dia fifandraisana izay ao anatin'ny fanetretena. Olona tsy avy hibaiko an'Andriamanitra, olona tsy avy hanery an'Andriamanitra, olona tsy avy hieritreritra manao hoe zao zavatra angatahako aminao zao Andriamanitra dia zavatra marina, zavatra fa zao angatahako aminao zao Andriamanitra dia angatahako ny famindrampo ao anatin'ny fanetretena. Afaka malala anankiray amin'izay toe-po tokony ho ananantsika rehefa mila fitalaona, mangataka tohana, mangataka fiarovana, mangataka fampahirizana amin'ny tompo isika dia izao fanavoanantsika mihitsy ilay maha isika tsika azy, fanavoana tena, fieritreretana, fanetretena lalina. Ny fanetretena somary mbola ataontsika hoe mbola tsy mbola tena mahalaza fa fanavoana tena mihitsy, izany hoe fanekena ho tsinotsinona eo anatrehan'Andriamanitra. Izay ny dikany hoe nandritra ny fitafiana. Ary dia hoy izy manao hoe tsy vitan'izany ihany fa nitafy lamba fisaonana. Izany hoe tena toy ny efa hoe miaina ao anatin'ny fahoriana lalina. Rehefa mangataka amin'Andriamanitra dia zava-dehibe. Ino moa izany eo ilay hoe endrika hoe mitafy lamba fisaonana? Ny tiana tenena dia hoe mampatsiaro ny tenin'ny tompona hoe ory am-panahy, sambatra ny ory am-panahy, izany hoe tena tsapanao tokoa ve hoe mangetaeta famonjena avy amin'Andriamanitra. Izay ilay nasehon'i Ezekia taminany, izay toe-panahy hoe ory ao anatin'ilay ory manoloana an'ilay zavatra angatahana, ilay firenena ohatra zao ny oran'i Ezekia toy ilay firenena, ilay aja-mamboninahitran'Andriamanitra voahitsakitsaka, ilay firenena tao tsinotsinona, ilay piraitany razana aminy izay tandrondondro izany rehetra no naharary an'i Ezekia ka nahatonga an'i Ezekia nanafoana tena, nangataka tamin'Andriamanitra. Azo adonona fa mpanjaka Ezekia eto, mpanjaka Ezekia ary manana izay ataontsika hoe tamin'ny fotoanan'i Ezekia, tamin'ny fotoanan'i Ezekia moa izany dia misy ny mpisorona, misy ny ireo olona izay mpitondra fivavahana izay tena tokony haharary mihitsy amin'ny raharaham-pirenena ka mitalao amin'Andriamanitra. Saingy eto Ezekia dia tena toy nandraina andraikitry ny mpisorona mihitsy. Tena nitolona tamin'Andriamanitra, avy hatrany dia nangataka tamin'Andriamanitra ary dia nandritra ny fitafiana izy. Dia hoy ny tapany fahatelo amin'ilay andininy voalohany manao hoe dia niditra tao an-tranon'i Jehovah izy, niditra tao an-tranon'i Jehovah izy. Isika manao hoe aiza daholo ny mpisorona, aiza ireo mpitondra fivavahana, fa ny mpanjaka io niditra ao an-tranon'i Jehovah. Toy ny nezakazaka sanatria toy ny nanao ohatran'ny andraikitry ny mpisorona, nezakazaka niditra tao an-tranon'Andriamanitra. Inona moa ilay hoe niditra tao an-tranon'Andriamanitra? Te hiona amin'Andriamanitra. Inona ilay toe-panahy tera? Inona ny toe-panahy ambadika izany? Fanetretena. Etaeta te hiona amin'Andriamanitra. Etaeta te hoenona Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra. Ary io moa hitantsika ao amin'ny toe-panahy ao amin'ny bokin'ny faminaniana matetika ny Amosa-paminany, Isaia-paminany samy mamerina amin'izany hoe tadiavo Jehovah, mitadiavany Jehovah, dia amin'ny heriny mitadiavany Jehovah teny mbola hita izy. Izay toe-panahy izay ny tian'ny tompo hitany eo amintsika rehefa mivavaka isika. Toe-panahy izay manana fanetretena, toe-panahy fibebahana, toe-panahy mangetaeta famonjena amin'Andriamanitra, toe-panahy miantoraka amin'Andriamanitra, toe-panahy resy lahatra fa ao amin'Andriamanitra ihany ny vahaolana, ao amin'ny vahaolana, toe-panahy resy lahatra fa tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra, toe-panahy tsy vonona miankina amin'ny herin'ny tena, toe-panahy tsy vonona hiankina amin'ny fahaizana mampahalalana, toe-panahy tsy vonona hiankina amin'ny fifandraisana, toe-panahy tsy vonona hiankina amin'ny herin'olombelona, fa toe-panahy vonona hiankina madiodio amin'Andriamanitra. Izay ividika ny fihetsika Ezekia mpaminany. Ary dia toe-panahy manaraka dia izao natsoin'Andriamanitra, natsoiny Ezekia, ireo mpiara-miasa taminy natsoiny Eliakima lehiben'ny tao an-dapa sy Sebina mpanoratra ary ny lohan'ny mpisorona.
samy mitafy lamba fisaonana akany amin'ny saiham-paminany. Zany hoe inona zavatra ny faharoa de zao, ny toe-panahy faharoa de zao, netanin'ny Ezekia ny mpiara-miasa tamin'ny ivavaka. Natsony ireo tompon'andraikitra ambony, natsony Eliakama, natsony tsy Eliakama ihany fa natsony i Sebna izay lohan'ny mpanoratra olona tamin'ny fotoan'andro moa tsy ny olona rehetra no afaka manoratra satria fahalalana manokana ny mpanoratra ny fanoratana tamin'izany fotoana zany. Dia natsony izy de natsony alohampisorona, izany hoe reo olona ambony, reo olona manan-kaja, ireo mpiara-miasa akaiky tamin'ny mpanjaka de natsony reo. Rehefa natsony dia nasainy mitafy lamba fisaona, zany hoe nasainy ombona lay niombona fahoriana, niombona vavaka taminy. Tsy hoe izy rery fa natsony reo. Ravako ny toe-panahy koa de zao, tsy mivavaka rery ianao, tsy mivavaka irery fa rehefa misy zavatra izay ao anatina ady sarotra mafy tahaka izao lalovan'ny Ezekia zao de zao zava-dehibe ny anananao namana, zava-dehibe ny anananao namana zay hitokisanao, akaiky anao tahak'izay nataon'i Ezekia teto, dia miara-mivavaka aminao, miara-miatrika aminao lay zavatra izay zavatra atrehina, tsy miatrika irery fa marina fa eo ny finoanan'Andriamanitra ataon'i Ezekia fa zao nilan'ny Elikama izy, nilan'ny Sebna izy, nilan'ny lohampisorona izy, ireo olona ireo natsony miara-mivavaka taminy. Jesoa aza rehefa tao Getsemane niantso an'i Petera sy Jaona ary Jakoba. Jesoa nanafatra antsika manao hoe raha misy olona roa ety ambony tany mifanaiky fa hangataka zavatra amin'ny anarako de ho azo n'izany. Jesoa no taona antsika mihitsy hiara-mivavaka amina olona zay mazava ho azy akaiky anao, hitokisanao, azonao antoka, dia zava-dehibe zay toe-panahy zay. Ina no antony? Ny antony de zao, Andriamanitra dia Andriamanitra ny fiombonana. Andriamanitra de mitona antsika iombona ao anatin'ny zavatra angatahana amin'Andriamanitra. Matoa Andriamanitra miseho amin'ny endrika telo zay iray dia hita ao amin'Andriamanitra lay fiombonana, lay koinonia ao amin'Andriamanitra ny fiantombohana zany. De tian'Andriamanitra iainan'ny olona kosa na de eo amin'ny sehatry ny vavaka ary. Tsy eo amin'ny sehatry ny fiainana ihany fa lay koinonia de zao koa iainana amin'ny lafiny vavaka. Zay le hoe ao anatin'ny fanekempontsika apostolika de misy hoe mino ny fiombonan'ny fiangonana kristianina maneran-tany, na de amparika manerana an'izao tontolo zao ary ny fiangonana kristianina maneran-tany de zao mino zay fa tokana ihany zany, miombona tokana izay fiombonana zay fiangonana zay. De izay no asehony azo tarafina am'ty bokin'ny mpanjaka faharoa ty manao hoe zava-dehibe le hoe fiarahana mivavaka, lay fiombonam-bavaka, lay fionolonana zany le fiheveran-tena hoe za henon'Andriamanitra rery, zaho mana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra rery. Misy fotoany zay rehefa raharahanao manokana azo atao ihany zany, fa ity raharaham-pirenena, ity raharaham-piangonana, ity raharaha iombonana de zao zava-dehibe lay fiaraha-mivavaka. Toe-panahy lehibe faharoa zay. Fa ny toe-panahy lehibe fahatelo de zao ny lanjan'ny tenin'Andriamanitra. Ny lanjan'ny tenin'Andriamanitra. Eto dia niraina nakany amin'ny Isaia-paminany zanaky Amoza. Dia niraina nakany amin'ny mpaminany, rehefa miteny hoe mpaminany de zao hilaza ny sitrapon'Andriamanitra, hilaza ny hevitry lay zavatra mitranga, ratsorina hilaza ny tenin'Andriamanitra. Dia tsy afa-po Ezekia, tsy hoe nitao amin'ny fotsiny ny olona hiara-mivavaka aminy, ny olona akaiky azy, fa izao melony ny anaovany izay mety antsoaviny vahoaka sy ny tahak'izany de zao lasa izy aloha naka ny hevitr'Andriamanitra, nanontany ny hevitr'Andriamanitra, nanontany raha miverina tamin'izany fotoana zany ny baiboly de nanontany ny baiboly izy, nanontany ny hevitr'Andriamanitra izy, nanontany ny sitrapon'Andriamanitra izy, nanazava tamin'Andriamanitra. Izay ny dikany hoe saiham-paminany. Ravako zava-dehibe ny vavaka, zava-dehibe ny fiaraha-mivavaka, fa tsy maintsy zao koa tsy afa-misaraka mivavaka ny tenin'Andriamanitra. Jesosy no nazava an'io hoe raha mangataka zavatra aminy anarako ianareo, mitoetra ao anatinareo, mitenitro
zay le hoe mitoetra ao anatinareo ny teniko io le faminaniana io le toerana nisy any Isaiah-paminany mivavaka fa mitoetra ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra zany hoe zay le faminaniana tsy afa-misaraka zany ny mivavaka sy ny tenin'Andriamanitra tsy misy olona zany hoe za mazoto mivavaka mihitsy fa za tsy tia menitoro teny na hoe za mazoto mivavaka mihitsy fa za kamo mamaky baiboly na manao hoe za tena tia menitoro teny fa kamo aho le mivavaka na za tena tia mamaky baiboly fa zaho tsy vitako le mivavaka tsy tokony hisaraka mihitsy ny fiainam-bavaka sy ny tenin'Andriamanitra satria raha vavaka tsy miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra de mety misavoana mety ho zavatra hafa mihitsy ny tenin'Andriamanitra ny mampianatra anao ny momba an'Andriamanitra tenin'Andriamanitra no ahafantaranao zay zavatra tiana ho angatahana hoe tia ny mety angatahana amin'Andriamanitra zay mahatonga Jesosy miteny hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko zany hoe le vavaka angatahanao de vavaka voavolavolan'ny tenin'Andriamanitra ka fantatrao hoe ity zavatra ity mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka ho angatahako satria fantatro ny tenin'Andriamanitra na ty vavaka ity tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria fantatro ny tenin'Andriamanitra noho zany dia tsy afa-misaraka mivavaka ny tenin'Andriamanitra ary dia hitantsika ny tohiny tantara ny toe-panahy lehibe zany de zao fanaovana zava-dehibe ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra mivavaka sy ny tenin'Andriamanitra fa ny farany am'izany toe-panahy zany fa efatra teny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafito izay fitaomana ny Ezekia fitenin'ny Isaiah-paminany io fitaomana ny Ezekia ino valim-bavaka ino valim-bavaka izy manao hoe indro izao efa nisy fanahy ao anatiny ary siusiuzy ka hiverina ho any an-tany de ataoko lavitsabatra any an-tany izy hoy Jehova zany hoe rehefa tonga tany amin'ny Isaiah-paminany tonga tao amin'ny Isaiah-paminany lay etaeta zany hoe tonga lay tiana tenenina tonga ao amin'Andriamanitra lay vavaka le vavaky le fangatahana ny entiny Ezekia fangatahana ny entiny ireto mpiara-miasa tamin'ny Ezekia tonga tao amin'Andriamanitra tamin'ny Isaiah-paminany de azo valim-bavaka izy fitaomana inona zany ny toe-panahy fitaomana ino zay ny dikany io andininy fahafito io finoana ny toe-panahy faefatra zany de zao finoana tsy sivy ny vavaka raha ohatra ka tsy mino ny fahatanterahany valim-bavaka ianao na inona ezaka ataotsika hiara-mivavaka na inona ezahantsika hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra na inona toe-panahina antsika amin'ny fanetetena rehefa tsy ao anatintsika ny finoana sy ny fahatokiana fa malivavaka Andriamanitra dia mitovy amin'ny tsy mivavaka ihany araka ny tenin'i Jakoba na rehefa tsy mino ianao de aza mieritreritra azo valim-bavaka re afaka malala engany ianao ino valim-bavaka Andriamanitra mamaly valim-bavaka izay rehetra mangataka marina amin'Andriamanitra de mahazo valim-bavaka rehefa miorina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra angatahanao fantatr'Andriamanitra ny tokony ho anao fantatr'Andriamanitra ny zavatra tokony homenanao fantatr'Andriamanitra na tsy mangataka akory raha andianao tenin'i Jesosy fa ao anatinao ve zany toe-po sy toe-panahy zany ory sy mangetaheta eo anoloanan'ilay zavatra izay manery anao fantatr'Andriamanitra nge zany de zao mino fa mamaly vavaka Andriamanitra mino fa miaino anao izy mino fa tsy anary anao izy mino fa tsy ampitondra henatra anao izy ny tompony ampahirana avako malala ary ampiorina anao ahatsiaro mandrakariva fa ny Andriamanitra ao tianao mamaly vavaka vavaka sika tompaosoranao zao ny amin'ny soratra masina zay mampianatra anay ny mahazava-dehibe ny vavaka tao am'izay tompo anana fanetretena tao am'izay tompo hitoetra betsaka ty anatinay ny teninao tao am'izay tompo ahatsiaro fa ianao Andriamanitra de miaino anay mandrakariva ary tao am'izay tompo hiara-mivavaka anana finoana sotra tompo any amin'ny fiainana isan'andro hitanao ny zavatra manery anay hitanao ny zavatra lalovanay amin'ny androm-piainanay amin'ny asanay amin'ny tokantranonay amin'ny fanirinay eno hivavaka izay tompo ary tefeo atsiaro fa ianao Andriamanitra de mahay ny zavatra rehetra ary azo atonona amin'ny fotoana rehetra mahita amin'ny fotoana rehetra jereo tompo ny fahasalamanay tsirairay me hoe sy tanjaka fahasalamana zahay
vavaka ho an'ny tanorazanay, vavaka ho an'ny fiangonanao, vavaka ho an'ny isam-batan'olona sy tokantrano manaraka zao mofonainy zao, ny sentiny foniny tsirairay miakatra any aminao enoy tompo. Ny fanoloran-tenany tsirairay sy ny isam-batan'olona hifikitra aminao ekeo marina tompo, de manjaka aho ponay ary enoy ny vavaka. Vavaka izay ho an'ireo zanakay mbola ao anatin'ny fanadinana bakalorea, rehefa fahampanadinana izy ireny, rehefa fahombiazana ary horeharehanay sy ho fifaliana ny fahombiazan'ireny zanaka ireny. Misaotra Jesoa fa manankina ny fiainanay feno ampelantananao mandrakariva izany.